dia miarahabantsika rehetrarehetra manerana ny tany, manerana ny nosy, fa bonne fety mamandro any, maman chéri sady any an-trano any daholo nareo rehetrarehetra akaiky ny maman chéri daholo, akaiky ny le ty le isan'andro mikarakara, mame sakafo, manadio, mivavaka, zava-dehibe zany ndraiky izy. Ka dia zao tsika dia teka mafy aloha ny neny rehetrarehetra lasa amizay tsika rehetra metra manao ny bonne fety maman chéri ray roa telo any an-trano any bonne fety maman chéri. Bisous. Das bisous daholo neny rehetra zay, mahafaly aneny zany rehetrarehetra zany. Ry havana mijoro eto ankehitriny ho an'ny reny rehetra zay nanomezan'ny tompo anareo ny teny tsara indrindra, satria tamin'ny herin'ny androany izy dia nilazany hoe mba ataovao anatin'ny fonareo rehetra ozy fa zaho aneka tena tianareo taloha tadidinareo iny. Dia nanao ny hira sarotra be mihitsy vao nahita n'ity hira ity, fa nasiako ny hira eo masoko daholo zay mahalalany hoe izaho tianao taloha ty, fa hita ihany ny farany misaotra an' Jesosy. Ity mino avy efa nalefa foana tany amin'ny radio io, dia samy mandray ny tononkiri foantsika, manao an'io mihitsy ny amin'ny herinandro ity tahaka natao tamin'ny herinandro teo. Fitiavana mandrakizay nataony antatiana, fitiavana mandrakizay tokoa ny tiavanao ary raitsy to tanany Jesosy mitendry sainy tety aby zany nefa lazaikinao zaho avy eo aorianao tsy mamaly araka ny otako, fa be fiantra ianao sy mamindra fo. Fa tena faly mihitsy izy mitendra zany say tety zany ary efa tonga ny hoe tiako ianao, mamika anao Jehova o, sambatra tretrika fa manana anao andriko tokoko ianao ny mpiandry azy zaho tia satria ianao tia taloha. Ny azy io naverimberiny inefatra mihitsy bitabitaka hatramin'ny tongony mihitsy sy ny tanany ariny lohany mamerimberina zany hoe izaho tia satria ianao tia taloha. Zay zany nasiany nataontsika tsirairay avy any tany tokantrano tamin'ny herin'ny androany. Androany izy tompoko zao marainy zao dia nilaza izy hoe la zao izy ny tononkirany Solomona faharoa, hoy izy ny ndeniny fahadimy, atanjao amin'ny apembam-boaloboka ary velombelomy amin'ny poma fa marari-pitia. Zany izy marari-pitia zany nasainy voaboasana mihitsy androany, mba fa nahita olona marari-pitia ianao voan'ny fanainga lavitra zany, tsy mahalala andro tsy mahalala alina na avy ary ny orana hoany tsisy raha vanina mihitsy fa ny mandeha any, mandeha foana fa zay eleny tsy maintsy mahita azy androany. Zany atao hoe olona adala-pitia, tena adala-pitia zany dia olona roa karazany roa nasain'i Jesosy azavaina amintsika androany. Ny anankiray nasehoko teto am-piangonana ity, nasehoko nanao dododoolo tany an-trano itsika rehetrarehetra hoe samiany mba manao le hira hoe mandroso Jesosy tonga so ianao averimberina foana mandroso Jesosy tonga so ianao. Zay nanao zany tamin'ny fony dia nijoro vavolombelona, fa ny anankiray dia tena tora-kovotra nofo io. Le nofo manko no fanlazain'i Jesosy tamin'ny heriny
fa ny andro pentekosty aza miantsontsony ny fanahy masina fa izaho aneo zy fa ao aminareo e. Jereo ny teniko milazaiko aminareo hoe raha ty ahy nareo dia hitoetra aminareo a, hiara-onina aminareo a, hiaraka isakafo aminareo a. Tsy teniteny foana zany fa nampandrosany Jesosy tsika hoe tongava Jesosy a, hiaraka sakafo aminay. Betsaka ny tena ny salasala mihitsy hoe any koa ve dia azo atao. Taony Jesosy inona koa moa zay sakafonay, taony Jesosy inona koa moa zay tokantrano kelinay. Resaka be zany pastera, fa nisy zay tena ninony zany dia nitongava ny tao an-trano. Fa satria anao hoe tsy zakanareo a, tsy mahazatra anareo no mahita azy matetika, fa raha mahita azy ianao mpanao salama raha miteny hoe azatrenao a so amaty. Fa raha va mijereny Jesosy fotsiny ianao a tsy maintsy mikarapoka amin'ny tany, ary tsy misy olombelona tafatsangana mihitsy raha jerevan'izany. Fa miorirana zany no ahitanao an' Jesosy raha iresaka aminao izy. Ary matetika izy a maka endrika, na maka endrika mpitandrina, na maka endrika zazakely, na maka endrika kantrami akory aza. Ary betsaka niaraka ny sakafo taminy, io ny sakafon'o Jesosy. Mandondona de mandroso Jesosy krak na io bara hazo bara vino azy amina pram torakovitra anao maheno an'izany. Fa tsy zakanao ny fanatrena, fa naka endrika daholo izy a, zazakely a, na mpitandrina, na iraka, na iza. Dia hoy sasany, ay pastera, zay zany le nofony, inona ny olanao, zay hoy ny teniko. Kreny efa nolazaiko amin'ny pastera maly reny, pastera koa mba mahasositra, tsy niteny le olona, tsy nanazava, fa raha noho ny any teny hoe zay araha tory atao aminareo. Dia tsy fantany mihitsy ny soratra masina hoe raha ty anenareo olona ao aminareo ah hoe olona monina hiara-tory. Dia mikakakaka izy mivady hoe ae nelanela ray mivady zany pastera. Nametraka fanontaniana hony ah hoe ina ny tena tianao. Reny efa nilazaiko ny dady reny, tsy nenao koa dada. Zay zany nitselatra ohatran'ireny, varatra reny mipoka misy tao ohatrano. Zay vao torakovitra ny karapoka tamin'ny tany hoe Jesosy, ay ve Jesosy ny teto fa tsy pastera. Fona hoe fona, manenina. Dia izy amantsy azy mivady. Nareo ve olona adaly nomeny fotoana Jesosy amin'ny ray maraina ianareo, ray alina be. Dia nareo vady dia tsy mieritreritra ny hoe raha pastera tokoa zao hivoaka tokoa ve izy amin'ny ray alina. Manina tsy nijerena ny tomobiliny. Ka zay dada tena tsy nana-po mihitsy, tena fona Jesosy. Zay ne le fitiavany nefa tsy raha itsika. Ary ny sasany ary zay tena mampome be mihitsiny a, mandroso Jesosy tonga so ianao, dondonina ny trano, mandroso tovolahy bôgosy be mihitsy, tonga dia mipetraka eo nilan'ny madama. Fetiny reny manko androany, tonga dia izy le madama, hita mivadiko ry tya. Kisaka ihany Jesosy, tiako ahy ianao, tiako be mihitsy, dia ndeha horoako. Natosika mihitsy Jesosy hoe hita mivadiko aho fa aza manao zany, tselatra ohatran'ireny varatra reny izy zay vao torakovitra andremoanitra. Ay Jesosy nilaza fitiavana tamiko teto. Zany io tadiaviny aminao ndry vehivavy, reny malala androany, reny a. Zany ny tadiaviny ianao, tsy raha iny mihitsy ianao na manambady na mananinona manafatia anao izy zay nambarany tena marary mpitia. Mba te hiresaka aminao ny izy.
betsaka ny problema bro e mantana ho amin'ny resaka amin'ny Jesosy ana amin'ny aretinao zay nandray an' Jesosy izy ianao naninona tantara amin'ny havana izy retsy tongavan' Jesosy tao an-trano dia naninona tena norokoroany ny fininy tsy nirarahiko mihitsy zany vadiko zany fa za leneleny za manana an' Jesosy dia ny fino kokoa izy ny hiratra ny masoko vozao zaza vovoan'ny coronavirus zao nitomany mafy tamin'i Jesosy hoe za Jesosy very ara-maty io zanako fa lazaiko anao fa avy namiana azy nitsangana ny zanako eo amin'ny andro alio za efa saika torana mihitsy hoe maty ny zanako niazakazaka ny zanako namiana tonga teo ne Jesosy rinene hitako le avy namiana anao izy Jesosy dia nakao amiko hoe zany no manana ny Jesosy io mananirana ny sainao tonga dia voavaly probleminao tonga dia vita fa tsy hoe ohatra n'le olona anankiray vavolombelona anankiray dododo mandroso Jesosy ahoana ianao zay tomany ny Jesosy eo ambony latabatra tomany dia misy valopona sy ny soratra hoe tianao mitsoka le raha matoa raha hitany vadiko ianao lasa izy namanako soa tomany teo ambony latabatra teo Jesosy verina avy any izy netiny vadiny misy rangao olona dala lazay ny fa tia ahony izy nefa tsy fantatro fa nga za manambady roa ihany io rangaha zay le mampalailo an' Jesosy te eo naminao izy tena mitady fiti aminao mihitsiny izy marary-piti tsy sitrany izy tompoko vavy isany raha tsy mitenareo vehivavy androano a Jesosy tianao eno izy arao zay lazainy fa zava-dehibe aminao zany raha misy marary io hositraniny raha misy olanao hovany mengavy ianao an-tanandroso mandoalika tompoko zany vehivavy zany androany raha mety ianao misaralo fandrina amin'ny vadinao androany raha mety andana milaza fitiavana amin'i Jesosy irao le irio fitiavana mandrakizay tokoa no ny tiavanao ary ray dia ndeha mentoalika ndeha mandoalika ndeha metoraka aminy fa moa misy zava-mahagaga zay tsy hain'Andriamanitra va mahereza doly ny reny malala rehetra sotra tompoka